Tafakatra 770 tapitrisa dolara amerikanina ny vola fanampiana azo ny Madagasikara hiatrehana ny valanaretina COVID-19. Niampy 570 tapitrisa dolara amerikanina avy amin'ny Banky iraisam-pirenena ireo vola fanampiana efa azo tany amin'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI, ny sampana frantsay ho amin'ny fampandrosoana na ny AFD, ny Banky afrikana momba amin'ny fampandrosoana na ny BAD, ary ireo vola azo avy amin'ny fanafoanana trosa avy amin'ny firenena mandroso G20. Raha ny fanambaran'ny Banky iraisam-pirenena dia natao anohanana ny ezaky ny gouvernemanta amin'ny fiarovana ny fahasalamam-bahoaka, tsy hanavotana ny ain'ny vahoaka, anohanana ny fidiram-bolan'ny ireo tena marefo ary hiarovana ny asa mandraharahan'ny mponina no antony nanomezana io vola io. Natao ihany koa hanampiana ny fanamafisana orina ireo androm-panjakana mba hahafahany miomana amin'ny fanarenana aorian'ny krizy ara-pahasalamana. Nampahafantatra ny fikasan'izy ireo anangana vondrona parlemantera, mitaky ny famerenana ny tan-dalàna sy ny demokrasia ary ny fanjakana tsara tantana ireo olona sy solombavambahoaka mpanohitra androany alarobia. Mbola tsy nanome ny andindiny mahakasika ity vondrona ity ireo parlemantera nanao fanambarana androany teny Anosikely no hamafisin'izy ireo kosa fa ny tsy fanarahan-dalàna nataon'ny gouvernemanta taorian'ny asan'ny VAOVAO itambarana isasahana no nahatonga azy ireo anangana ity vondrona ity. Notsindrian'izy ireo fa tsy fanarahan-dalàna ny fiantsoana avy hatrany ireo solombavambahoaka hivory fahatelo sady farany andany ilay volavolan-dalàna fankatoavana itsvolana, nefa ny tatitry ny VAOVAO aza tsy mbola tonga teny ampelantanan'ny gouvernemanta akory. Tafakatra 770 ny isan'ny olona voamarina amin'ny fomba ofisialy fa maty vokatry ny valanaretina COVID-19 teto Madagasikara. Niampy olona iray indray ireo lavon'ny tsimokaretina coronavirus araka ny tatitra nataon'ny profesora Anta volontina androany alarobia. Miisa 970 kosa ny olona vaovao voamarina fa mitondra ny tsimokaretina coronavirus tao anatin'ny 420 ora farany ka ny 930 amin'ireo dia avy eto amin'ny faritra Analamanga avokoa. Tafakatra 320 sy 500 sy iray alina araka izany isan'ny olona voan'ny COVID-19 hatramin'ny antombohan'ny valanaretina teto Madagasikara. Ankoatra izay dia olona 50 no sitrana ary miisa 270 ireo olona voasikajy ho marary mafy ka mbola manaraka fitsaboana eny amin'ny hopitaly amin'izao fotoana izao araka ny tatitra nataon'ny foibe mpibaikona ny ady atao amin'ny COVID-19 na ny CCO hatrany.